maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ndeha hitsangantsika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo 117 hatramin'ny 120. Salamo 117 hatramin'ny farany. Hoy ny mpanao salamo: isaotra an'i Jehovah izay manome sainay aho, ary na amin'ny alina aza dia manana trano foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka tsy angozohozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravoan'ny fanahiko, eny nofoko aza itoetra tsy manana ia. Fa tsy ho fona ho any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, tsy hamela ny ray masonao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Ampahafantatra ny lalanainy ianao, fa avokisa-pifaliana no eo anatrehanao, ary fafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay sy ankasitrahanay ianao Andriamanitra, fa mahatanteraka ny fiainanay amin'ny antsipiriany, ary indro nanamoanay maraina ianao, niaro anay nandritry ny alina, dia nitantana anay ho tonga eto an-tranonao. Tafahoana aminao ilay feno fahamasinana sy be voninahitra izahay, ka miankohaka ampanetretena, mangata-pamelanany amin'ny tsy fahatanterahanay tsirairay avy. Miankohaka ampanetretena, mangataka ny fanainao masina hampahatoky anay, ny famelan-keloka tononao aminay tsirairay avy. Ary manetretena koa fa fohy fisainana dia mangataka ny fanainao masina mba hiaraka aminay amin'ny famakina ny soratra masina, ary hampandrehandraindray ny votoatin'ny hafatra ao anatin'izany, mba hijoroanay fa manana anao Andriamanitra ilay mpandresy izahay. Jesosy Tompo mihaino ary ny vavakay, fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Filazantsara araka ny Luka 4:1 hatramin'ny 2:20. Luka 4:1 ny 1:1 hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna, fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa vokivoky niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Raha mbola very hevitra tamin'izany izy indreo, nisy roalahy niseho taminy, nitafy fitafiana manelatrelatra, ary noho ny natahotra izy ka niankohaka, dia ozy roalahy taminy: nahoana no atao amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fonizim-bola tany Galilea hoe: ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota, ka omboana amin'ny hazo fijaliana, ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy, ary niverina ny ala tamin'ny fasana izy, dia nilazany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria, renin'ny Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay namandreo koa dia nilazany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka amin'ny tokana, dia lasa nody izy sady gaga no ny zavatra izay tonga teo. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miverina malonantsika amin'ny tia ny tiriavana ny perikopa atao amin'ny filazantsara ny alahady lasa teo, izay mbola mampatsiatrany ny zava-nitranga tamin'ny
alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tantara nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Rehefa nanaraka ny vaky teny teo isika dia mahatsapa hoe ny fanadinoana ny soratra masina indrindra dia mampitonantonana, manampina ny lojika ny zanak'olombelona ary mahavery fanantenana. Tsarovy ny teny dia mitraka. Tsarovy ny teny dia mitraka. Luka 4:20-12 ireo vehivavy nakany amin'ny fasana vao maraina be, nitondra zava-manitra, nanantena ahita ny fatin'i Jesosy kanjo foana ny fasana, ary very hevitra izy ireo natahotra ka niankoka tamin'ny tany. Satria nahoana? Valiny dia hoe adinony ny soratra masina. Ao amin'ny Baiboly ry havana, tena misy vokany lehibe sady ratsy ny fanadinoana ny soratra masina. Fototry ny fahavoazan'izao tontolo izao mandraka ankehitriny, ny fanadinoan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny soratra masina tao amin'ny Genesis 1 ka nanarahany ny bitsika Satana. Vomafy Petera nanadino izay nambaran'i Jesosy taminy no hoe mbola tsisy akoho hanena dia andaha intelo ianao. Rehefa vita ny fandavana intelo, naneniny akoho, nanenina i Petera. Ao amin'ny Jakoba 1:2-20 dia mampitandrina tsara Jakoba misoratra napetrany hoe aoka tsopiany manadino ka mitaka ny tenantsika isika. Sarobidy ny fahatsiarovana ny soratra masina ary miteradoza ny fanadinoana ny tenin'Andriamanitra. Mpandresy ny tompo, izany loha hevitry ny perikopa amin'ity volana aprily ity izay nanombonomboka indrindra tao amin'ny vanim-potoana ny Pasika. Adino ny soratra masina. Nahoana no tia maty ny tadiavana ireo ny velona, ireo anjely roalahy tamin'ireto vehivavy. Ny fihetsik'ireto vehivavy eo amin'ny andininy 4 sy ny 5 no namboary ny soratra masina izay nampatsahiviny ireo anjely namangy azy. Inona moa ny zava-nitranga? Rehefa tsy hita tao amin'ny fasana ny fatin'i Jesosy dia voalaza hoe very hevitra izy ireo. Very hevitra ny vehivavy. No hoe very hevitra dia toy ny hoe tapitra ny lojikany. Very fanantenana koa tsy misy natao intsony ka inona moa no atao fa tsy tao ny fatin'i Jesosy saika hosorana menaka. Tena nandeha araka ny fomba mahazatra, atao hoe lojika ny fiarahamonina ireto vehivavy reto, raha ny fo vao maraina ka andeha hanositra menaka ny fatin'i Jesosy. Adino ny soratra masina, very ny lojika ny olombelona ireto vehivavy ireto. Very hevitra, tapidalakale, ho aiza-tsony. Dia tahaka izany ry havana, rehefa manadino ny soratra masina isika, dia mora foana ny mahatonga antsika ho tapidalakale eo amin'ny fiainana. Betsaka ny olona mijanona eo amin'ny fahafatesana, fa tsy mieritreritra ho afaka hanohy fiainana intsony aoriana ny fahafatesana satria izay ny lojika ny olombelona. Ny fahafatesana manapitra ny momba azy rehetra. Rehefa adino ny soratra masina dia mora very koa ny lalantsika. Mora mifarana amin'izay tsy tokony hifarana ny akory. Ho an'ny tompo araka ny soratra masina dia tsy mifarana eo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Tsy misy olona tapitra fanantenana fa mitohy ny fiainana. Ary izay ilay hoe mandrakizay. Io tsy misy hoe lanitra metatra kare vitsivitsy anjaranao na anjaran'ny vady aman-janakao
fa ilay fiainana mitohy izay ilay fiainan-danitra manomboka eto ka hatrany amin'ny tsy misy vetra miaraka amin'Andriamanitra, tsy salvany ny fahafatesana, tsy tapahany ny fahafatesana, tsy farana ny fahafatesana, indrindra ry havana malala, ndra ho adinonao ny soratra masina araka ny Luka 7:22 indrindra no tiany anjely nampatsivony eto. Jesosy nilaza hoe hijary somboana ary ho faty ny zanak'olona nefa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Ny fanadinoana eo andiny soratra masina indrindra no nahavery reto vehivavy reto teo amin'ny fasana. Fa rehefa niteny ny anjely nampatsiaro dia niverina izy ka nilaza ny zava-nitranga tamin'ny apôstôly. Tsy tapidalakale ny olona mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra, afaka miatrika ny fiainany, mampahery ny manodidina azy ny olona izay mahatsiaro na nampatsivona indray ny soratra masina tao anatin'ny mety ho fahadisom-panantenana. Fa ny fihetsika anankiray izay niseho na naseho an'ireto vehivavy dia ny tao am-pony, tahotra. Natahotra izy ireo, tsy hoe tsy nahita ny fatin'i Jesosy fotsiny, fa nisehon'ireto anjely anankiroa. Tahotra miaro fisalasalana ry havana. Fa ahoana, fa maninona, fa ngamo zany fisalasalana, izany ilay vokatry ny fanadinona koa ny soratra masina izay miverina any amin'ny Genesis 1 izay nampatsivona teo. Tena fisalasalana no navaliny ilay vehivavy ny teniny menarana. Fisalasalana tsy fahatokiny. Dia izany koa ry havana, fahavoazana manjo antsika raha manadino ny soratra masina isika. Tafiditra ao anatin'ny tahotra sy ny fisalasalana, ny tsy finoana na finoana manjavozavo. Betsaka ny olona efa niarany tsy mety vokatra izany atao hoe fisalasalana ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia manao zavatra tsy tokony atao. Ry havana malala, ndra ho adinonao ny soratra masina, fa mahatonga anao tsy ahajoro tsara manoloana ny zavatra trehanao andavanandro zany. Mahatonga anao hisalasalana ny fitiavan'Andriamanitra ny fanadonanao ny soratra masina. Ny fahatelo, ny ankohaka izy ireo. Ny ankohaka tamin'ny tany, mariky ny tahotra sy ny fahavereza toky ihany zany ry havana. Raha tena mpandresy ny tompo ny miaraka aminy dia mitraka fa tsy miankohaka amin'ny tany. Eto tsy fiankohofana milaza fiderana na koa fanomezam-boninahitra ny fihetsiketo, fa mbola fiankohofana no mban'ilay tahotra sy fisalasalana. Ny ohaka amin'ny tany. Raha manadino ny soratra masina ireto vehivavy reto, raha nanadino dia tsy afaka nitraka fa ny ohaka tamin'ny tany. Ary mbola izany koa ny olona raha manadino ny soratra masina dia miondrika mijery ny tany, tsy mba afaka mitraka manantena akory. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny fandresen'ny tompo dia tsy miazona antsika hibanjina ambany, hijery ambany, fa hitraka kosa anana fanantenana. Izany no herin'ny soratra masina ry havana, manome fanantenana antsika izy, tsy hiankohaka amin'ny tany, tao olondresy isika, fa hitraka amin'ny fanantenana satria mpandresy ny tompontsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tena fahavoazana ny fanadinoana ny soratra masina. Ary rehefa manadino ny soratra masina isika dia tsy mahita izay ankatoavina. Rehefa tsy mankatoa isika dia tonga manipaka an'Andriamanitra, ary ny fiainantsika dia midina farany miankohaka amin'ny tany. Mba ho saintsaintsika amin'izao talata maraina izao fa Jesosy Kristy mpandresy dia mitaona antsika tsy ho very ao anatin'ny lojika ny olombelona, fa andeha araka ny soratra masina izay mihoatra ny fisainantsika. Jesosy Kristy mpandresy dia malalanao anatin'ny tahotra sy ny fisalasalana, manjary anana toky sy fanantenana. Jesosy Kristy mpandresy dia manaisotra anao ao anatin'izay mety hoe fiankohofana, fahakiviana, fa mitaona anao kosa hitraka, hibanjina azy ilay tompo ny fandresena. Ny afatra farany
tandremo rehefa adino ny soratra masina dia hivaralila ny fiainanao mianara ahatsiaro. Dia raha ohatra ka mba alefa antsika amin'ny fotoana fiainana mahazatra enoeno ny fitenenany anjely eto amin'ny vehivavy dia toa miteny hoe nareo koa dia misahirana. Rehefa tsy tsaroantsika ny soratra masina dia trapasahirana ny sika. Ina ny foazana maraina, hitondrana menaka, andianana any amin'ny fasana, anositra menaka ny fatin' Jesoa. Nahoana no atiany maty no hitadiavanareo ny velona. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Aza-donoina izay notenenina tamintsika nandritra ny Pasika ny fandimby efa nankalazantsika n'Andriamanitra. Nitsangana tamin'ny maty Kristy, mpandresin'ny Tompo ho anao koa izany fandresena izany. Aza-donoina ny soratra masina. Amen. Hivavaka isika. Eto ny mbola ankasitrahana ianao Andriamanitra satria manafatrafatra mamepetra anay ianao mba tsy hanadino izay rehetra efa nolanzainao taminay. Ho rakitra ao am-ponay ireny ka ho tadidy mora foana rehefa miatrika ny fiainanay andavanandro izahay. Indraindray tokoa dia mitonantonana toy ireo vehivavy ny fo marainalina ho any amin'ny fasana mitondra menaka manitra izahay eo amin'ny fiainanay. Mieritreritra ny hanao zavatra lehibe kanefa hay zavatra tsy araka ny sitraponao. Indraindray koa no ny fanadinonay ny soratra masina dia latsaka ao anatin'ny fakapanahy izahay, tsy mba voateninay izay fomba fiadin'i Jesoa raha nalaim-panatany an'hevitra izy manao hoe voasoratra hoe dia indro ny fiainanay mikorosy midina ambany dia ambany. Tompo, manarena anay tsirairay avy mba hajoronay ho vavolombelon'ny fandresenao amin'izao vanim-potoana manodidina ny Pasika izao. Indraindray koa izay dia mitonantonana miatrika ny fiainanay andavanandro izay feno ady adinonay ny mitraka amin'ny fanantenana fa variana miankohaka izahay manoloana ny kahier, manoloana ny asa aman-draharaha dia very ao ny fotoananay adinonay ny mametraka amin'ny fanantenana ireny fiainanay andavanandro ireny. Tompo, manampianay avelao ny tsy fahatanteranay tamin'ny lasa ary amin'izao sisa izao omeo ny fanay masina mba hahafanay mifikitra mafy aminao ary manantena indrindra aminao araka ny teny nolazainao taminay. Ndreto izay Tompo, manokana izao fotoana izao mivavaka ho an'ny tenanay sy ny manodidina anay, ny amin'ny ara-pahasalamana, ny amin'ny fahoriana izay mety mianjady aminay, famoiza-malala, olana samihafa, ny amin'ny ireo voafonja, ny fianakaviana, ireo mpisehatra ra-panjakana momba ny fitsarana, apetraka eo ambany fahamarinanao izy ireny. Tonononay eo aminao Tompo ireo manam-pifaliana tojo fahasoavana mba tsy hanadino ankasitraka anao ary ho antranamana sy anatsotra tanana amin'izay mila vonjy. Mbola tononay aminao ny firenenay. Tompo, betsaka ny ady atrehan'izao firenena izao, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny fitiavan-tena, ny ady ara-panahy samihafa. Amin'izany Tompo dia asehoy fa mpandresy ianao ary tian'olotra fandresena ho an'ny malagasy sy ireo vahiny mpiara-monina aminay eto amin'ity tanindrazana ity. Tononay aminao ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Ao ireo fiangonana miorina any amin'ny tany misy fanenjehana, ampaherezo ireo vavolombelonao any amin'ireny firenena ireny. Ao ireo fiangonana najoronao any amin'ny tany misy ady. Tompo, tsy raviravy tanana fa ho isan'ny mpitondra fandriam-pahalemana ny fiangonanao. Ao ny fiangonana izay najoronao any amin'ny toerana misy arety mandringana. Ianao Tompo no ampijoro ny fiangonana
ho mpitondra fanasitranana amin'ny lafiny rehetra ao ny fiangonana izay ajoronao amin'ny tany manan-karena miady mafy amin'ireo foto-kevitra samihafa te handahanao sy hanipaka ny sitraponao, ampahirezo ireo mpitondra fivavahana amin'ny sarotra izay hatrehany mba havokatra be ho an'ny fanjakanao. Fa izao fitandremana misy ana izao apetraka eo am-pelantananao koa ny amin'ny asa rehetra ilofosany ato anatiny amin'ny fanompoana, aza velanao ho kivy na anao kitotosy anjoanjo ny mpanompo efa novidianao sy ny soranao, fa tena ikiry ary anao izay farafaheriny eo ambany tanam-pahasoavanao avita ny antom-pisiny eto amin'ny fiangonana. Mbola mangataka aminao izay ho an'ny vahoaka na ho Andriamanitra eto amin'ity fitandremana ity, manomboka mikerika hatramin'ny lehibe indrindra, mba samy hatsiaro ny teninao ka hitraka amin'ny fanantenananao amin'ny fotoana rehetra. Mivavaka aminao izahay ho an'ny voamerany ankonana sy fanabeazana, mikarakara ny ampahan'ny asanao eo amin'ny fanampiana ireo tanoranao hiatrika fanadinana. Tompo, ampahirezo ireo mba tsy ho lany hevitra ho very hevitra tahaka an'ireo vehivavy namangin'ny fasana, fa tena hitojo amin'ny fanantenana anatanteraka ny asa masina izay fanekeny. Jereo indrindra koa ny ray aman-drenin'ireo mpianatra, ireo mpianatra izay miezaka mafy mba ho tafita nyity taom-pianarana ity ho vonina hitrao. Eto izay dia mahatsiaro manokana ny sampana sekoly alahady izay amonjy ny fiaonam-be any Antsoamandidy. Tompo ireo komity mpikarakara izany hetsika masina izany dia ho ampahirezinao ho tantaninao, ataonao mahita ny herinao sy ny fandresenao mba hitantana tsara ny asanao, hoery ho fandrosoan'ny fiangonana amin'ny fampianarana ny teninao. Mivavaka izay ho an'ireo birao ny sampana sekoly alahady rehetra isan'ambaratonga ho an'ny eto amin'ity fitandremana ity izay mpitarika ny mpizaika ianao Tompo ane, hanome azy ireo ny fonao Andriamanitra feno fitiavana, hanome azy koa ny toetranao Jesosy feno fanetretena eo amin'ny fitariana izay ataony. Jereo ireo mpikambana rehetra izotra amin'izao fandaminana izao, hialoavy ny lalany mba hierendoza tsy ho azo sampina, ho tonga soa izy ary ho feno fifantohana sy fahendrena ho vavy olombelonao any amin'izany toerana izany. Rehefa mbivita Tompo ny fiaonam-be dia ianao Tompo mbola amerina azy ireo finaritra eto amin'izao toeram-panirahana izao, ka ho fantatra izy ireo fa nandray hery sy fandresena avy aminao izy, manana fahavononana vaovao indray, hisokatra bebe kokoa amin'ny asa fanompoana izay efa niantsoana ho azy. Tsarovo ny ankoran'izy ireo izay mijanona any anisa tokantrano sy miatrika ny fiainana andavanandro mba hiambina azy ireny ianao. Mananteny izay Tompo fa ao anatin'ny vavaka tononona itsiraray avy am-pomangina dia mbola eto eny hiaino ary hamaly izany araka ny sitraponao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza amanay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mamaran'izao fotoan'izao sika riavana isaoran'ny sampana ny la kristianina, ny vita fiofanana mpitorotena ary ny katekista, ianareo tsantany fitiavana, ny fanotrina tamin'ity fotoana ity. Raiso ary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo any ny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavana aminareo any ny Tompo ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo any ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.